mafanafana izay no zanambarana ny politika amin'ity fendroany ny taona 2024 ity raha iverenana kely dia nitondra n'ilay atao hoe faneho-kevitra ny teo anivon'ny rodobe ny mpanohitra ny farany herinandro teo nandritra ny fifampirabanina no ny fahatratrarana ny taona vaovao tamin'izany no nitsiny sy nanambarana izy ireo mazava fa mitaky ny fametram-pialan'ny filohan'ny repoblika taky ihany koa ny fandravana io gouvernementa io marobe moa le atao hoe fanamelohana ataon'izy ireo ny fitondrana amin'izao fotoan'izao tafiditra ao anatin'izany ny olana be nisy eo tamin'ny fifidianana zay no tanterahana farany teo iny araka ny tanterandry zareo hatrany tetsekilany nilaza ihany koa ny filohan'ny mpanohatra teria Tsimbazaza tery fa dia sokafo anay ny kanjany 13 Mey zay vonina andao ifampitsapa tsy niandrelona ny gouvernementa fa namaly izany rehetra izany ary mampitandrina ireo mpanao politika izay miny mitondra fiantsina toy ireny tsy ahasony firenena intsony zany ho hatrany ity mpitondra teny ny gouvernementa ity fa dia hitantsika hoe anahoana zany ty taona 2024 ity raha vao manomboka dia mifampanasa vango toy izany asa aloha vahoaka nefa dia mitady ny vahaolana fatambahan-jiro lasa tsy maintsy mitombo noho ny resaka tsy fampindrano noho ny resaka solika zany rehetra zany olany vahoaka avokoa asa anahoana nytoy an'ity raharaha ity. Eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka raha zavatra hafa no hitantsika ety amin'ny afaritra Analamanga dia nampiantso ny tompon'andraikitra ara-panjakana sy ireo sehatra tsy miankana ao amin'ny faritra Diana ny gouverneur ny Diana dia tsy iza moa zany fa Rakotomanga Tsisiano ny antony dia tsotra mila mitady vahaolana entina amana ny olan'ny vahoaka andavanandro amin'ny resaka ara-tsakafo mandritra ny fotoam-pahavaratra isika hoy ity gouverneur ny faritry Diana ity tetsekila moa dia samy nandroso ny vahaolana rehetra entina hitatavana andaminana n'izany rehetra zany sy fetrehana ny rehetra zany ireo rehetra nantsona tamin'izany nanome toko kosa ireo mpandraharaha ambongadina ny grossiste tany atoerana fa mbola ampy tsara ny tahiry hatreto indrindra fa ity resaka vary ity izay tena foto-tsakafon'ny malagasy aloha hatramin'izao dia nanome toko zareo zany ho an'ny faritry Diana iny fa tsy jalo ny vahoaka any amin'izany resaka vary zany akoatr'izay samy ezaky ny andrainy andraikiny ohatra ny sofianatra ihany zany zavatra zany erika tsara ataon'ny gouverneur rehetra ao anatin'ny faritra eto Madagasikara indrindra amin'izao toetra raha mamay amin'ny resaka fa maintso ahatra izao. Amaranantsika ny fampalalam-baovao dia somary eo amin'ny sehatra fifandraisantsika avy any ivelany ihany izy tia raha mahafantatra ny zavatra nisy tany Amerika tany États-Unis tany ho antsika rehetra izay mihevitra sy ny manandraha rasaka tokony atao any amin'ny masovony États-Unis eto Antananarivo dia nanao fanambarana izy ireo fa hikatona ny 9 Janoary ho avy izao tontolo andro izany dia noho ny karazan'ilay atao hoe fisaonam-pirenena izay navoakan'ny fanjakana Amerikana entina indrindra iaraha-miory amin'ny fahalasana ny flou teo aloha nyty fanjakana Amerikana ity dia tsy iza moa zany fa ingia James Carter 7 taona ny lehilahy izao nandao ny tany izao tamin'ny 20 ny volana Desambra lasa teo. Dia moa zany zao mivoaka makary ambody vonary amin'ny afakira misy niavana kely fotsiny tena loana mihitsy aloha mihetsy ange le bus le ambany eo le mitsindriny le lalany tsisy lalana mitsisy lalany le rano ka io moa zany mampirotsaka any mety misy camion be mandalo zany mahatonga an'ireny aty malalaka fa rehefa tonga manomboka eo andravoangy ianao dia eo amin'izay le miatso satria tsy mandeha eo le tomin'le fiara fa mitambatra toko moto nefa tsy tebabena tsy manahirana be le lehilahy samy lehilahy tratra taona Léa izy Léa fa ny tira be piena atsika hoe Léa mpikarakara ny avintso tratra ny taona Léa inona ny avintso mpikarakara ny avintso le anarany tena le aiko sa dia mpikarakara ny avintso joyeux anniversaire narovana ia le narovana mitoetra moa narovana RM fa misy hoe nge hoe Léa ho any non dia na ny fanampinananany Léana tratra tamin'le bortsilozako fa misy koa hoe Léa ny non dia Béatrice ny fanampina anarany dia lasa hoe Léa Béatrice dia rehefa be sermon izy dia Léa be sermon
izy telo niaraka tamin'izy roa niaraka tamin'iny be dia imonina zany be sermona lasa miresaka daladala fa tany eto fotsiny tsika zay loha tsy mandeha amin'izay lony moa izy zany ity vo maraina dia natsara le hira sotema taloha zay nisy tao amin'ny sotema masy nisy bandy irika sotodikely zay irika kely sotodikely dia rehefa resy sotema dia analany olona foana irika tomany irika otrany natsara irika bekonetaka kely tandre moa manda marary fo tena tetita moa zany fa tena hoe tsy haiko hoe hatramin'le fahoriana amin'ny sisisesy ireny ohatrany lasa sensible kely zany ny foko tena sérieux zany laza mafimafy ke fo vaty kely lasa sensible araka matadidy akôty allo rahavady kama saraka matadidy ny Erika Studia tena bantiny miazaka za vo maraina teny Mahamasina Erika mitovy amin'ny Thomas Sankara ny endriny zany izy dia itody boriboroloha misy bandy ao amintsika ao mitovy amin'ny tody izy rolany mampiavaka azy dia 2 metatra sy 80 zany hoe fohy ry zalahy latsaka kely itody 2 metatra 55 angamba raha tsy diso zany hoe fahatsiarovana moa zany tao amin'ny sotema antsika rehetra zay mandeha any Mazanga moa zany dia nisy mampisenty foana ny resaka mahita ny trano sotema be aty aloha aty rehefa hiditra ny resaka industrialisation sisa moa zany revongadry zany aloha amin'izao aloha ary anisan'ny resaka be mandeha amin'izao fotoana izao za dia mamerina oloha hevitra foana mandreo izay miady hevitra ohatran'ny tenako izay FJKM ohatran'ny namana izay katolika ohatran'ny namana rehetra izay ao anatin'ny finoana izay misy azy mifanajangery zareo ao anatin'ny finoana samihafa fa le ady hevitra mipetraka ankehitriny nohony efa misy ray aman-dreniny teny reny dia lasa hitako manirikiry amin'ny fiarahamonina ankehitriny asa ahoana ny ainanareo an'le izy zalahy amin'ny finoanareo samihafa fa lasa manahirana be le zavatra ity satria lasa ifampisitoman-damba le resaka atao satria nanomboka tany amin'ny lay tolo-tenitery amin'ny Coliseum mandray mandeha izay kely izy i ramostasiny tamin'izay dia tamin'ity indray raha fotsivolo dia avy eo indray i rabinakanjo dia avy eo le tany amin'ny faritra tsy motsy nanana le zavatra ny tenen'le Montpera tany amin'ny sud-est tany le Omaly inona ny zavatra teneniny ny tomano izy le ray aman-dreny ampanahy iray rehefa nandeha tamin'ny lalana mifampitohy amin'ny fianaratsosy ny sud-est zany tomano izy ka ahoana dia hoy izy hoe ifampihinana eto isika dia tsorina aloha Montpera fa efa mifampihinana isika io fampihinana ny zavatra tena ahina nge resaka émeute de la faim rehefa tena dinihana ny anohanan'ny olona nge tena malagasy miafitsika zareo raha resaka vidikanina sy ny resaka vidin-javatra satria zavatra niakatra rehetra tsisy midina dia izay no mahatonga anay hoe andao ny tarika joary mba ireny ambony sambo amin'ny zoma dia averina any aminareo indray ary okay misaotra betsaka karakoty okasitrake koa tanàna koa andry zalany Jordanie any Jordanie moa misy any selain jo tratrany taona namana any Jordanie selain jo izy zany zao rehefa raha ohatra izy kelikely dia rehefa gladglady izy gelin jo rehefa Roland izy dia Célin ou l'autre Célin ou l'autre mamerina ny araba le sambany hatrany amin'ity lundi ity dia l'autre sambany io zany moa raha pahatonga ny farabolana janvier dia arapaina daholo miaraba maraba zareo polisy dokotera professeur namana PDP reo zany miaraba tratrany taona ny PDP ao ny arabana alefanareo tena tsy voavaliko raha ngala izy fa tena ifonako fa tena maro loatra le izy dia zany fa ny anankiray fotsiny zany teneniko tonga teneniko ampabemasy eto eo amin'ny 5,000 eo ny namako atao anatin'ity tambajotra Facebook ity 5,000 sa 25,000 dia ny namako ao anatin'ity Instagram ity eo amin'ny 3,000 ao fa tena marina PDP koa mangataka ny olona mangataka ho namako ato efa misy 2,000 donc zany tsy maintsy manala 2,000 farafakely satria mahavarina anangy la risasy ry mahandro sy rialina hoe mandefa zavatra ohatra zany ninninona alefako eo
na mipartage na manao zavatra na miteny zavatra 200 maximum indrina ka many 500 inona mondika ny 500 ao anatin'ny 5,000 filisan-jato zany 10% zango 10% dipra sason 10 zany tsy le efa mba nahazo ampafolon-kareny ianao zany tena sery zany misy tsy hitehaka tsy hanao tsy injery tsy kilikily sorataka zany tsy de mpanoatra zavatra be dia be ao aza hitarina be asa ny HMPV tompoko a dia aretiny efa nisy efa hatramin'izay aloha zavatsara nga mahitsy aretina vaovao zany io zara nga mahita liste ohatrany hoe corona ihany fijeriko anazy azoko nytiny analyse fa le fomba fisehoan'le izy ohatrany hoe corona zany manafika avokavoka le izy a de ohatrany gripa zany izy io ohatrany sery fa izy le mampikohaka zay fotsiny le izy marika mahalehibe ana very tadany hoe vao ohatrany kohaka kely fotsiny de ozy hoe ohatrany corona zany voanina kely fotsiny de rain zany voanina kely ndray de le nanodidina anao rehefa tatran'izany daholo de manjany lasa manao zany HMPV tokoa de fa aretina efa hatramin'izay io aretiny io raha vao mangatsika ny andro na nomboka amin'ilay hoe inona mana atao hoe printemps zany hoe makany amin'ny ririnina makany amin'ny fahavaratra izy raha any amin'ny vazaha samy famadika amin'izany printemps moa zany lohataona lohataona ka lohataona sa ino moa le fanalavana le HMPV inona moa fa filazana izy humanina moa zany izy humanina le HM zany métaphe pneumovirus zay saka hoagasiko mantsy le haretana mpahazo amin'ny vahoaka fa aretina mpahazo ka satria le izy vao afy de misy aitso haretana efa aretina efa teo foana fa ohatrany aretina gripa sy ny corona sy ny rehetrarehetra arakaraka le izy de miova endrika izy zay foana zay no mahatonga vaksy gripa tsy efficace foana azonareo ve fandehana miova foana izy isaky ny taona miova foana izy de ohatra zay zavatra efa mpahazo ny olona rehetrarehetra efa hatramin'izay io nisy fa tsy hoe vao zao io nisy de satria rehefa any Chine izy de lasa de hitarina be ohatran'io foana fa aza mampiororolona raha nga aretina efa nisy hatramin'izay io ny complication an'io hoan'ny zazakely de le broncolite le complication an'io hoan'ny olona lehibe de asthme na pneumonie zay zany le izy aretina tsy mahafaty io ny afotsiny nefa natafitoana ary de hoe tsy ampy volo zany kohaka kely vola ihany zany raha andao volo volo zany fa ny mety amparitaka vetivety an'izy io eto amintsika eto Madagasikara zao le tsy fahampinorana ity izy ty zany so de mifanoatra amin'izay ny mamparitaka anazy ty de avamorora ny eno tsara izy ty ny mamparitaka azy aingana indrindra de rora sy lelo dikan'izany raha manao kasibosy le olona mitondra voan'le gripa fotsiny ohatra de fa tsisy ohatra ny firovatena amin'ny corona ihany io manasa tanana de zay de manao kasibosy rehefa mahita hoe hafahafa na misy hafahafa manodidina ohatra le raha matona nanisinisina be nandrendreoka be tao anaty bus teo akaiko de nitenena izy io reny efa mijeritsika fa tsy hoe akory hoe tena zay mihitsy zavatra efa mijerijery aloha hoe misy olona sa sisy olona nefa mahatsiravina ho ary madama zany aloha de tonga de le mitenena anaty bus nako zany tsy natahotra n'le aretina marina za zao isan'le manontany mandraisa ihany to de mandraisa fipetra fa tsika amin'le matany marefo atsika tany mahatra de marefo de na aretana tsy azo everina hoe tokony afaty ary lasa mampikao atsika foana rehefa tratran'le izy ka ny anazy zany le tsy mampikorotana sain'olona mihitsy ny anazy zany ny teneniko tsy efa zay fa zava-ty amin'ny fahoriana manahirana be ty mbola korotanina ihany zay tsy mahafaty zany io za ndray nanao recherche an'le izy mihitsy ho maly maraina tontolo hoe iny taorinany iny diaretin'ity jereko marina hoe ohatra miparitaka be tamin'ny fampahalalam-baovao avy any ivelany hoe feno ny hôpitaly ny tsapitena ny olona fa tsy mbola nahazo sifrana maty aloha hatreto hoe aza mahafaty iny le aretiny raha tsy le compliqué le lasa mivadika pneumonie izy zay vao mahafaty fa
fa le zingarakaraky aretina am'sena ohatrany hoe ohatra misy fetraky kely aminao zany ohatrany hoe variole moa zao le anankiray le mangididy de lasa de jerenao iny ohatra misy mangididy kely zany na de lamoka zao aretina mipotra tsy mandany sarbo inona moa zany aretina mikiky kosa ty le aretina mikiky le izy fa tsy mandany sarbo fa ndray tsy voatsary sarbo aretina mikiky tsy ahitana fanafana tsy mampandama kapandrina kristiana ihany na fite tsy voeso zao le tena mahavariny zany tena mahavarina ana de zao a taloha zany a taloha isaky ny mandeha isaky ny mandeha tompoko vavy hoe zany na hoe mpanakanto zay tompoko vavy zany iadelinina isaka mamoaka hely adelinina de meme foana ny olona izay ito fa rehefa taty arina nefany a rehefa inona ka tsara be daholo ny ira tena mahavarina fa manina atsika zany koa aretina mikiky tsy mandany charbon fa ino izy aniny ka aretina mikiky tsy mandany sarbo tsy mampandama kapandrina fa makena amin'ny salon ary tena ty le diva tsy mandeha am'jelohany manamoka dimanjato ndray fa tantaka dimanjato laty raha teo no raha efa nyteny hoe za toko mizapi ary tikibonao zany tsy mandany sarbo zany efa mandeha zao ny fiarabanana tombotaona ny fianakaviana ny fikambanana maro samihafa sy ny ohatra zany rehetrarehetra reny a fa ianao zany nanderaka any ambato zay a fa feno olona raha gao omaly ezaka doboko do etsika doboko do arita zay tsy nahitanareo an'le maika tany zany am'izay tontolon'ny fanatanjahanteny izay hatrany tsika indrindra mahakasika ny baolina kitra satria loha io zany loha zao no mbola azo atao hoe mandeha sy miodana amin'ity fiandohan'ny taona ity fa ny rehetra dia mbola makapahana fa anomboka tsy ho ela ihany koa nefa dia ny fidirana ho an'ny fanomanana ny championnat d'Afrique des Nations na ny CHAN 2024 no andehasintsika resaka ao amin'izany raha tsy misy ny fiovana mino fa tsy nisy dia anomboka amin'ity anioty ny atao hoe fiofanana miboka na le atao hoe stage bloqué ho an'ny équipe pirenena malagasy mbola eto atoerana aloha izy ireo no hiatrika an'izay stage bloqué zay fa rehefa avy eo aorinan'ny fotoana vitsivitsy dia iondrana avy hatrany any amin'ny ray amin'ireo firenena ampiatrahano an'izay CHAN izay no anatanterahana an'izay stage bloqué zay eo ihany koa nefa mila fahazarana sahady amin'izay toetrandro amin'izay firenena ivatanana araky ny nambara hatrany maromaro moa no anarana mpilalao mety mbola iampy ao anatin'izay équipe pirenena izay ahafahana misafidy iza no équipe pirenena iza no mpilalao tena hoentina andeha hiatrika ity CHAN ity raha ny zavatra jerena indray mitompo maso dia samy manomana ireo firenena 20 hiatrika an'izany CHAN zany no zany tsy mora ny hiatrika an'ity CHAN atao any Tanzanie, Kenya, Ouganda ity raha ampitana tamin'ny taona 2024 satria dia na dia tsy ao ary firenena maventy toandry Ghana, ry Algérie, ry Tunisia dia firenena manana maizy azy ary manana ny ambony avokoa no hiatrika izany CHAN any amin'ireo firenena telo andray azy amin'ity taona 2024 ity. Eo amin'ny resaka politika no ndeha anoizatsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity mafanafana izay no azanambarana ny politika amin'ity fiandohany ny taona 2024 ity raha iverenana kely dia nitondra n'ilay atao hoe faneho-kevitra ny teo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ny farany herinandro teo nandritra ny fifampirabanina no ny fahatratrarana ny taona vaovao tamin'izany no nitsiny sy nanambarana izy ireo mazava fa mitaky ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika taky ihany koa ny fandravana io gouvernementa io marobe moa le atao hoe fanamelohana ataon'izy ireo ny fitondrana amin'izao fotoan'izao tafiditra ao anatin'izany ny olana be nisy eo tamin'ny fifidianana zay no tanterahana farany teo iny araky ny tanterandry zareo hatrany tetsekilany nilaza ihany koa ny filohan'ny mpanohatra teria Tsimbazaza tery fa dia sokafo anaiky anjany 13 Mey zay vonina andao ifampitsapa tsy niandrelona ny gouvernementa fa namaly izany rehetra zany ary mampitandrana ireo mpanao politika zay mitondra fiantsina toereny tsy ahasoany firenena itsony zany ho hatrany ty mpitondra tenyny gouvernementa ity fa dia hitatsika hoe anahoana zany ty taona 2024 ity raha vao manomboka dia mifampanasa vango toy izany asalohany vahoaka nefa dia mitadiny vahaolana fatambahan-jiro lasa tsy maintsy mitombo noho ny resaka tsy fampindrano noho ny resaka solika zany rehetra zany olany vahoaka avokoa asa anahoana ny toy an'ity raharaha ity.
eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka raha zavatra hafa no hitantsika ety amin'ny afaritra Analamanga dia nampiantso ny tompon'andraikitra ara-panjakana sy ireo sehatra tsy miankana ao amin'ny faritra Diana ny gouverneur ny Diana dia tsy iza moa zany fa Rakotomanga Tsisiano ny antony dia tsotra mila mitady vahaolana entina amana ny olany vahoaka andavanandro amin'ny resaka ara-tsakafo mandritra ny fotoam-pahavaratra isika hoy ty gouverneur ny faritry Diana ity tetsakila moa dia samy nandroso ny vahaolana rehetra entina hitatavana andaminana n'izany rehetra zany sy fetrehana ny rehetra zany ireo rehetra nantsona tamin'izany nanome toko kosa ireo mpandraharaha ambongadina ny grossiste tany atoerana fa mbola ampy tsara ny tahiry hatreto indrindra fa ity resaka vary ity izay tena foto-tsakafo ny malagasy aloha hatramin'izao dia nanome toko zareo zany ho an'ny faritry Diana iny fa tsy jalo ny vahoaka any amin'izany resaka vary zany akoatr'izay samy ezaky ny andrainy andraikiny ohatra ny sofianatra ihany zany zavatra zany erika tsara ataon'ny gouverneur rehetra ao anatin'ny faritry eto Madagasikara indrindra amin'izao toetra raha mamay amin'ny resaka fa maitso ahatra izao. Amarana antsika ny fampalalam-baovao dia somary eo amin'ny sehatra fifandraisantsika avy any ivelany ihany izy tia raha mahafantatra ny zavatra nisy tany Amerika tany États-Unis tany ho antsika rehetra izay mihevitra sy ny hoe manandraha rasaka tokony atao any amin'ny masovony États-Unis eto Antananarivo dia nanao fanambarana izy ireo fa hikatona ny 9 janoary ho avy izao tontolo andro zany dia noho ny karazan'ilay atao hoe fisaonam-pirenena izay navoakan'ny fanjakana Amerikana hoentina indrindra iaraha-miory amin'ny fahalasana ny flou teo aloha ny ty fanjakana Amerikana ity dia tsy iza moa zany fa ingia James Carter 100 taona ny lehilahy izao nandao ny tany zao tamin'ny 2020 ny volana Desambra lasa teo. Totanareo misaotra antsika rehetra tamin'izay aloha zany vaovao voalohany mahandro Erika Larissa. Aloha le zay no misaotra ny lahy dia misaotra ny sampana fampalalam-baovao nanolotra izay vaovao izay ie makasitraka antsika rehetra ary atao anatin'ny communiqué an'zareo nge zoka mampamango ny Erika Bandekama Larissa avy any amin'ny Tatizana. Ie mampamango Erika nisy nanontany mihitsy eto efa angatsy Jimmy Carter izay koa aloha nahalalako anazy fa ao anaty communiqué an'zareo mihitsy no James ny soratany zareo tesara gaga be mihitsy hoe fa nga James moa tena izy io moa zany miankina amin'ny communiqué ny alefany zareo ihany no mandefa zay ametsika aloha ny teny soratra masina ho antsika rehetra makivaky an'ity tontolo andro ity ao amin'ny Timoty 2:7-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo izay soratra rehetra nomeny mitsindra'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitazana amin'ny fahamarinana amen dia samy otain'Andriamanitra tsika rehetra. Allô, internet andafy aloha re. Allô. Sûr. Zao fandeha le izy io raha mifahalalako azy ry zareo. Ny Robert ny any Amerika atao hoe Bob. Dia ny James zany atao hoe Jimmy. Zany hoe misy fomba fiantso Amerikana izay tsy mahazatra antsika fa ilay prénom tena izy zany raha ohatra William zao ny anaran'ilay olona any Amerika. Dia Willy. Dia atao hoe Bill. Bill ny fampiantso. Ohatra William kay Carter, James Carter ny tena anarany amin'ny Carter Junior zay. Dia lasa hoe Jimmy zany zay mieritreretako azy aloha. Raha ohatra ka le communiqué teo le 10 taona tena tsy apoziko mihitsy. Jimmy Carter zany ny flou américaine hitako hoe nafatifaty indrindra satria ohatrany saribakolo foana izy. Eo amin'ny resaka le zava-misy tantaraina moa zany tsinona satria manome vaovao ihany avy ety zany ohatran'ireny manome vaovao ambandika amin'ireny ny vaovao aty andafy zany hoe ny zavatra le mahaliana eto amin'izao fotoana izao dia ny fihodonan'ny toe-karena amin'ny lafiny andavanandro na mikorotana azy ny lafiny ara-politika eto Frantsa amin'izao fotoana izao mikorotana foana le izy aloha satria tamin'ny fotoana nataitain-bombona ny Emmanuel Macron nandrava ny antenne-mera dia nisy ny fifidianana ary rehefa natao ny fifidianana dia lasa nahazo toerana be dia be ireo atao hoe mpanohitra ao anatin'ny antenne-mera frantsay zany izay misy antenne-mera anankiroa moa zareo dia rehefa avy eo nanendry premier ministre Michel Barnier ny flou Macron dia rehefa avy eo i Barnier tratra ny motion de censure dia niongana tanteraka avy hatrany mihitsy dia avy eo indray dia i Rabisofina no tendrena ho lasa premier ministre François Bayrou
ny resahana ny resaka politika sotoekarenana tia frantsa dia mifandray amintsika io ary tena mifandray ary tsisy hevitra ary na ny resaka ambadika rehetra sy ny daka tsy tamaso ataontsika arynge mifandray amin'ny resaka frantsay ny resaka dia François Bayrou nanangana gouvernement indray fa mitsingilaila be ny fomba hitondrana ny administratif exécutif aty Frantsa dia nanao kabary nga Macron tamin'ny farany taona ny kabary nataony nga Macron dia nisy fandoaliana sy fanolorana salut ho an'ny vahoaka frantsay indrindrindrindra hoe miala tsy ny tompoko fa ilay tete bombina nandravan'ilay antenimera dia nitondra instabilité kokoa sy korotana eo amin'ny fiainantsika noho ny zavatra ny tadiaviko satria zavatra nieritreretiko teo amin'ny fahaterako iny zany hoe le hoe prérogative régalienne ny fiantso azy hoe mandrava ny antenimera fa ny azy no mahadanja be ny azy dia zao misy ny vola misy ny etomanana misy ny toekarena ary ny resaka industrialisation sy ny resaka herinaratra amin'ny resaka nucléaire dia miandry foana ny azy io mba tsisy ny olana zay le izy tsy manao parallèle be tsika akory fa ny zavatra iainana amin'ny ankapobeny za mahatsapa hoe misy itovizana ny zavatra iainan'ny Madagasikara sy Frantsa fa ny olana Madagasikara tsika tsy manam-bola mahantra sahirana tena point d'interrogation mipetraka amin'izao fotoana izao zany resaka budget satria ny resaka akamon'ny contribuable anankiray aorianany resaka samy hafa isan-karazany sy ny tsy fanampiana avy any amin'ny bailleur de fonds zay tsy misy aloha amin'izao fotoana izao resaka gouvernance io zany zavatra izany zany adiadiana ihany satria araka le resaka nataony erika teo hoe ny tsy mahazatra no lasa mahazatra izay mampimery zalahy rehefa ny miresaka hitanareo ohatra ny tany amin'ny radiotsika avao ny tena nanoko ny voalohany ny mikasika n'ity vaovao ty mo rianika zany hoe tononona le olona le miaraka eo fa misy fotoana misy fotoana ao amintsika ao misy fotoana ao amintsika ao misy anankifitotsika ndray ao anaty studio fa raha vao manomboka miteny an'izay hoe ny momban'izy ity mo Erika Bandekama Rainbozy miditra avy any koa ny Camille dia miditra tapoka avy any koa ihaja sy ny sisa manahirana misy olona zao eto za mahatsapa an'izany mihitsy dia tsoroko rehefa misy olona miantso eto kamerabo sady manome fakasitrahana dia voatonona ny telo efatra dimy dia misy rotsy voatonona ampatsorana ny ilazana fa somary mitana kely ihany le saina amin'le rehefa le ohatran'ny reny zany satria hoe zay zany moa tsy raha ren'le olona le miarahabo ka manahirana io ara-piarahamonina ry zareo ary ny fahalalam-pomba raha mahalala ihany rehefa any an-trano satria andeha mangiray aman-drenytsika zao anao bonane ohatrany tamin'ny kenjy teo misy fomba sy fahalalam-pomba samihafa zay tokony hiverenana ianarana Goth en direct de Paris Antananarivo à vous. Merci pour Paris, merci de ahoana ihany moa zany fandeha lisy teo ino zany le ty le hoe rovina ny voka zany ny tena marina inona manina rovina mivoaka le entraîneur ny tena ay ve le entraîneur maka zay aloha zany fanazavana nomen'ny filohan'ny fédération nandritra ny fifampiarabana no ny taona vaovao zay nisina ivelan'ny fédération io resaka io fa natana sehatra anankiray hafa zay natafaraka anay tamin'ny farany herinandro teo dia nazava fa eo ampiketrehana ny fédération efa misy anarana zany tao anatin'izay efatra am'dimapolo zany ny angiany ao ela ao ela ka ao anatin'le dimy ela zay le hoe malagasy ray sy zany no savelo zay lahy za tenenina fotsiny le izy dia misy anarana dimy tavelao dia tao anatin'izay anarana dimy zay no nisy safidianana dia fa mbola mandeha ilay resaka teknika tafiditra anatin'izany ny resaka hoe mifampidiniana mety resaka karama ny condition maro samihafa dia zay no mety mbola mampitarainina na hoe mampiandry kely an'izay anaran'izay iza lay anarana tena tsy maintsy ivoaka ao anatin'izay tontolon'ny fitantanana ny ekipa-pirenena azy satria misy condition maromaro mba ilaina fantatra kosa ao anatin'izay rehetra io hitantsika eo fa tsy maintsy ivoaka izay anaran'izay ary tsy maintsy ivoaka tsy ho ela satria ny fotoana mandeha tsy afaka miandrela be tsony zany 7 volana mars zany efa kelikely zany afaka roa telo volana zany dia tonga dia noho zany tsy afaka miandrela be tsika ho an'ny fanendrenany zay anaran'izay fa roa
dia ny makasika ny resaka baolina kitra somary resahako kely vetivety fotsiny erika resao biantso momba sura mihitsy momba ny ay mirana ny tena mety zay zay dia zay zao ny tonga dia rehefa mirana ahoana larisa ina mihitsy ina fa vaonao tany nanao retandrazany amalalaty etsy ay nanao ny izy romahandry inona fizany alefa sy mirana ny channe ny channe zay efa nitenenina teo tao anaty vaovao fa hanomboka androany ny regroupement ny stage bloqué zany hoe mety mbola mety misy mpilalao maromaro zany ho avondrana kely ao aloha ao anatin'izay stage bloqué zay mety oatra nisa mety hoe raha telopolo nandeha taty amin'ny Maorisy mety hoe lasa 5 amby telopolo any na 9 amby telopolo any mpilalao ao dia rehefa avy eo amin'izay vao histrihana amin'izay reto ny tena isa farany andeha hiatrika an'izay channe izay ny channe dia efa niresahantsika reto fa tafiditra somatsara ao anatin'ny fanomezanisan'ny FIFA ary manana ny lanjany lehibe eo anivon'ny FIFA zany championnat d'Afrique des Nations zany midika fa ampiova zavatra eo amin'ny classement ny Madagasikara eo anivon'ny FIFA aorianan'ny fahavitan'ny channe ny fiakarantsika ao anaty channe aloha dia efa tokony hisy fiovanjavatra ho an'izay classement FIFA zay rehefa mandeha ny famoahan'ny FIFA ny classement ho amin'ny volana asa am'ty janoary ty verifiena kely rehefa avy eo momba an'izay hoe janoary sa febroary mamoaka ny FIFA ho amin'izay classement izay dia manana ny toerantsika isany mbola mahatonga antsika hoe tsara toerana ao anatin'izay ny fipetrahantsika ao amin'ny chapeau 2 na le satroka faharoa chapeau reny ry zalafa mbola tsy polina zany hoe tsy ho ray vondrona mihitsy ireo ekipa ao anatin'io chapeau 2 io ao anatin'izay atsapak'izay fa maka iray ao amin'ny chapeau 1 dia maka iray ao amin'ny chapeau 2 dia maka iray ao amin'ny chapeau 3 na maka roa ao amin'ny chapeau 3 mandeha mameno ny atao hoe chapeau tsisy ny sabotage fa ny chapeau tsisy ilay misy zany zany ny chapeau enjana indrindra ny sabotage azadino zay ny enjana indrindra ary dia ireo zany no mameno ny vondrana anankiray fa tsy vondrana mihitsy hoe ao ampola io nefa Madagasikara Soudan Zambie chapeau io satroka io matoatsika tafajanona satroka faharoa dia nisy classement FIFA no mitondra an'io zany hoe mbola nanana ny classement FIFA tsika ekeny fa taniko zavatra le raha mbola mahay nantaniany zanako hoe inona ry dady zany nucléon neutre ena miverina mianatra fizika larobandry le nucléon neutre antany Google ingana be tsika aloha tsy mantany Google tena zany miteny hoa fa be dia be ny zavatra hainao taloha fa tsy hainao tsony amin'izao fotoana zao neutron le ty zany iza moa Newton le ty iza moa Jacques Newton zany physicien tanzero fa nisy akamizay tamin'ny sabotsy ny tany sany ren'ity fomba fanaovana matematika amin'ny teny malagasy zay mandeka mananao matematika tamin'ny teny malagasy zay nanao andreniko tsy io nge ho azao raha ohatra hoe ny tantara Madagasikara fotsiny ary nanontaniana dia hoe tamin'ny taona firy Adama faharoa no nanjaka be dia be no tsy mahay an'izany tonga dia eo no eo tsy be dia be misy ny tadidy dia misy ny tsy fa nefany hainao zany hainao tsy enjery zavatra hay be dia be nefa fa be dia be no tsy mahay an'izany zao raha zao nanontaniana zany hoe tena firy ny superficie à Madagasikara zany zany 590 000 kilomètres carrés sao dia ma 592 eny deux ranomasina le deux zay manala an'izay 2000 voakely zay dia rehefa c'est 2000 voakely fa mba nandresenay le dia voakely lasa lo verifena fa zao dia diso zany teny telefony eto Tananarivo raha tsy diso 58 000 kilomètres carrés fahatanina Tananarivo zavatra nanontaniana verifiena kely ry avadika ry amin'ny machine zany 587 aloha zao nitako ato anaty Google ato 587 587 000 87 mihitsy le izy teny tadidiko mihitsy fampianarana an'izany taloha le Le izy nge hoa- Madagasikara sy Frantsa sy Luxembourg Luxembourg sy Frantsa sy izy moa le anankiray sa zay mitambatra vao mitovy be amin'ny Madagasikara Rasafy Manjato sa Manjato Rasafy Manjato le sady mpanoratra iny izy
Sady mampianatra izy ny mpanoratra misy olona malaza nisy an'izay anarany fa zay nampianaran'izay ramse zay tena hoe tsy maintsy mahay makasikasika manodidididina an'izany raha iajany anina nge le mampianatra any eny de ny zanako hatramin'izao mbola mahay an'lizy iajany mena fify le pic bobi andringitra vanakandritra tatatan aminy ny anazy irainy le hira pic bobi boba omby tsetitata ankaratra zao natadiavan'le sipakely le anarana joueurna baolaka tamina irainy le ny anazy le izy ka betsaka le manao ny lesona le atao anaty hira fa rehefa tsy anaty le hira za tena miteny fa isan'ny anankiray nahaizako lesona ny fitadidiko anarana joueur hoe rehefa le hoe formule zao tam'izany ny mpilalao nalaza moa Mateus de hoe formule zao ledy basike formule Thomas Asler olaftaona misy ny foot made in Germany ary tamin'ny foot made in Germany mandeha makany an-tranon'olona mandeha mijery an'le izy de le izy alahady amin'ny 10 eo nga misy raha tsy diso fa le izy nge tia fampiasana tablety sy telefona ankehitriny tigny mahatonga ny fitadidiana sy ny fianarana tsy ho ampy mihitsy satria izy io rehefa mandeha fanadinana tsy afaka mijery n'iny tablety iny ho anareo mpihirahira ohatra anisan'ny zavatra tokony ho ataonareo no mitadidy hira fa tsy mamaky tablety satria matsy any am-piangonana vera nga efa tia zaza ny atao mbola hitako misy le olona mamoaka n'le firana mamoaka le tablety mijery efa tia zaza raha mila fanampiana maleo ve mbola mila tongokira foana fa ity miverina kely amin'ny resaka fanatanjahantena tsika moa teo ny resaka hoe chapeau hoe zao hoe tadidiny bandy akama tsara le kabaritery amin'ny les échos plus le chapeau lasa natao kabary taloha zany taloha fa le izy amikehitriny ny zavatra tokony iaonana amin'ny resaka fanatanjahantena de le fiverenana somary hoe raha miverina andoharano nge tsika matikena maso be amin'le miverina andoharano resaka efa natao teto tamin'ny herinandro le hoe prof de gym anankiray fa tsy mahay momba ny réglement na ohatra handball ohatra ho zany ohatra zany hoe resaka saut en hauteur zany ve rehefa manao gymnastique na éducation physique sportive ny any am-pianarana any amin'ny CG Andilamena misy saut en hauteur ve voafetra zany le fahaizantsika amin'ilay matière de base amina resaka fanatanjahantena hanika rehefa any amin'ny compétition amin'izay tsika manafangaro ny chapeau sy ny groupe tsika de rehefa aveo tsika miady hevitra manao le fotika sy apondra am'izao fotoana zao jereonareo la ny andro tsika mandeha miady hevitra momba ny Barça sy ny Real de Madrid za tsy contre tsika miady hevitra momba ny io zala fa saingy zao la ny énergie tsika miady momba Mbappé nge fa sambatra jereo tsara fa Lionel Messi zao andeha ilalao Manchester City za aloha ny resahany an'le izy voalohany fa tsy fantatra mbola hitranga ka eo amin'ny fotodrafitrasa sy ny resaka fananganana club section sy fanatanjahantena tsika andao hiverina andoharano tsika hiverina hianatra ny discipline rehetra de apoursuivre ny ankizy hanao an'le discipline de anisan'ny ataovy ao anatin'ny budget mpanjakana ny fitaovana ara-panatanjahantena tahaka ny baolina raketana pinga lastika na koa saut en hauteur sy ny sisa mba ahafahany ankizy miaina an'le izy mettre fram d'accord fa omeo fitaovana izy tetibolo io efa tsy manome tsony ny américain tsy azo zany moa ok sur ny namo zany ny tena ny any amin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana ny tokony ampiakarina ambony be ny tetibolo izy amarina zay ka marina tena marina zay ny Eric Sair mbako manana zay satria de za koa zany te maina be zany de aza ampidirana politika mihitsy ny zavatra fa mampalahelo indraindray marina rehefa maninona tsy mahazo ty de maninona tsy mahazo ty de satria ty anina nefa fahasalamana le resaka de tena marina nge zany fahasalamana io resaka io zany ny fototra mahaolona ny olona mihitsy ampidirana reo resaka zavatra ohatrohatra zany na politika na resaka finoana na resaka volon-koditra na resaka firazanana isika tamin'ny fotoan'andro ny tena menimena tolo mihitsy ray aman-dreny fa tamin'ny fotoan'andro nge nampianarina tao anaty fampianarana ny mahakasika ny manontolo ny fiainana ny mombamomba azy nyzany filoham-pirenena tamin'ny fotoan'andro n'izany ny mazatra magaga zany de ity raha ohatra zany tamin'ny filoha tsiranana na itideratsiraka na ny filoha Safelbert raha valomanana fa haiko tsy enjery daoly ny ministra
fa tena ankehitriny tsy tena marina mafy tsisy haiko misy tena misy za mpanao gazety a fa misy minisitra tsy fantatro anarana fa ay mo ino le minisitry ny anina le mpamosavy tratra iny ve resaka fiaramanidina ty resaky ty hitanareo mpamosavy iny le ohatry mipetraka miantona tena fotsiny natao ambony-pasitra satria vovoazan'ny bobi andray le teny andalana le izy mitingitingina tsy nahita miantona le reka le ry ny antona de saika hidina angamany de tonga avany le fonjeo mpamosavy miantso fonjeo le ka lery fa lery manao slipiny ty ka sy misy ary manao akanjo mihitsy iza koa zany mandehandeha be nge iny mpanjaka hita bobi ino point sarambasa ny bobi voalohany tsy nandeha mihitsy zanfiany zany tamin'ny fety ale milelamolotra oatra bobi finaldino anylaty rena lelomoany miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny ry DJ tompoko tena grave koa kena aveo miteny hoe bobi e le inona le bobi tenenina alika za alika de inona nitala tao bobi inona nitala tao voatonga mihitsy tena voatonga mihitsy bobi za vo io saly ty vo ihany nanao tenin'ny fiainana fa nisany le ty nisy fatarana adiny telo be zao ny fiaramanidina ny ainga atao Paris tamin'ny lakamisy zay ino ataraiky amazonko wakaty Madagasikara ny olana dia nisy piesy tsy maintsy ny soloana fa tsy velona le fiaramanidina zany fa tsy nety tafiny ainga malaka DJ miaraba namana salama e anefa toiso manaja RDJ miarabantsika rehetra nanatotosan'izao fandarana izao misaotra betsaka manome sehatra ahafahana miteny misy faneho-kevitra teo maro samihafa dia zavatra voaraiky teo dia resaka hoe fanamafisana ny disipline tena zava-dehibe tena ifitoran'ny fandrosoana mihitsy izay disipline izay indrindra fa hoe mainga ny fahakelezana ao anatin'ilay fitombony iny no folaka amina disiplinina ny olona anankiray dia tsy maintsy olombaniny izy ary olona tsy maintsy manama izy azy ary rehefa tena tonga amin'ny fotoana ahafahany mipotra sy tena mampetena azy ka manentana zany mba hoe tsika zay maheno amin'izao fotoana izao amin'ity taona vaovao ty mianara mizara izay efa manana toy izy miaina amina disipline dia atombohy amin'ny zavatra tsy kelikely na fifoazana ao an-trano fotsiny raha ohatra hoe resaka tapazy dia efa disipline zany fanajana dia efa mampiaina mampitondra zavatra betsaka zany arak'izay andehanana rehetra zany zay zany mba zavatra mafisiko kely dia anankiray ihany koa mahafinaritra anay ihany koa le fomba faneho-kevitra ty hoe nanao hoe vita zay ny fety dia tokony verina amin'ny lohan'ny tsikelikely amin'izay fandaminana efa fitezana sady zany ho an'le olona mivarotra any amin'ny toerana tsy azo toerana na tsy voatery fivarotana fa se nanao zavatra tsy miala tamin'ny mahazatra tamin'ireny zany efa fampatsahivana zany ireny satria misy fotoana ny olona tsy malala fa dia hoe raha tsy saina foana ny olona manala amin'le toerana tsy tokony varotany ireny dia izay zany mba netanako atsika izay makasitraka tompoko tsotro veloma ary mirahasoa atsika rehetra rahasoa e eny tompoko ahoana mpanjakama miaram-paranga ahoana fandehany ahoana fandehany inampaika tsy tianao mijery baolina ve nareo tamin'ny maly Liverpool sy Manchester baolina be mihitsy maly tsy nahita io zany na enao mijery ary tena tsisy fotoana isotsona rano mihitsy Ligue des Champions Ligue des Champions Premier League Ligue des Champions CAF no nijereko mampatory reny azamanino tsy mialy eto Afrique zany tsika baina tonga dia milay be tonga dia miady be baolina ono hoe mpanjakama ahoana fandehan'ny Rovina no mivoaka ny lista ny Barea San vao miditra stage bloqué tsika androaniko
tsy maintsy mba aza atao ela le famohanan'le coach mibary hafa tena sasa miandra ny piti baolina kitra zay sy raha erika ary mbola miady karama etiko de jereo le programme de miaraka kely betaka miteno makasitraka ny rdj makasitraka ragaty amin'ny raha soa loza tsisy zay moa zany izy io zay sy raha erika reto mbola ohatriny alo ty le karama proposé la raha erika ataovy ambanimbany kely ny roro de tsy mety zareo de sasake tenao ataovy ambanimbany kely ny vaza ay zany hoe mety eo amin'ny alatsy deo zao dizité ndray zay ka ny tena izy lizy rano mabery le rano mandray an'izy zay ka ny tena izy daholo zaniko sika miady mafy mihitsy hoe aza-pidirana politika sotra zao ahoana mola izy ka ntsity zakay anareo am'rivy ty salama tompoko mirahaba tompoko mirabe niaranga zavatra anankiray mba tiako tenenina le resaka eny ambanivohitra zany tena mampalahelo raha ngany olona fa tena tsy manitra de ho anareo mpitondra fanjakana mba jerijery afaka azy azy atao fa nareo ve moa efa gagana hoe hoaninareo de avy ny ora fa mba tena jereo raha ngany tena marary an'le vahoaka fa tena mikaikaika tena maina so de mba misy zavatra tokony ho azo adanina de misy zavatra tokony ho azo vondrena fa tena raha zao no mitoy mbola ho foady eo zao io vidina vary io amin'jery foana satria ratsy be le vokatra am'izao eva fitarainana mba jerijereo le tatsahy ny resaka tsy fandriam-palema nefa efa tany iny ny orana tsisy zany mahatonga ny olona lasa mandeha mitsoka aty tanany dehibe satria aty mba mahita kely isan'andro fa ny any ambanivohitra ny asan-dalo mamely ny zavatra tao tsy mety lany fa nambola velona le fiarahamonina le tambanivohitra zay fa misaotra indrindra makasisaka nagnamarina ombako manana zay antso ataony nde ataoko hoe fa solo tena ny tatsapamokatra tatsaha mihitsy zay miantso zay ny ambany volo rehetra eny satria tena hitanao nisy fotoana matsy efa nidinana teny akanja teny amin'ireo toerana reo hitanao fahasairanana erika ladisa rehetrarehetra ao rehetra ambadimbadika ao tonony mamandrakarira ny fiadanany tompo aminareo rehetra faly ny fo rehefa mandre anareo de miresaka ohatr'izao zava-dehibe fanabeazana nresahana ho ary isaka radio onjapeo tsika de zao tena marina zany discipline zany tena mila miverina ny andoharano mihitsy isika aloha ahoana ny amerenana an'le taloha eny tanombo mivadika tsy misy maka ahoana ny amerenana an'izany tena zany teny aminareo mbola lavitrezaka be zany ary misy effort tena tsy maintsy ataony maro anisa mihitsy ary ohatra ka tiana hiverina zany atao hoe fandriam-pahalemana sy filaminana ary firindram-piainana zany eto amin'ny tany sy ny firenetsika manao antso avy foana hoe atsahary rangaty resaka fifandranitany tia aza manao vavabery andaniny de aza miantsiantsy re akilany fa zao fotsiny ihany fanatona de mifampiresa de zay de samy mifandefitra de samy mifamila eloka fa mahafinaritra be nresaka teo mba andeakamany hoe ny soratra rehetra nomeny tsindrimandran'Andriamanitra mahasoa avokoa fampianarana fitezahana famitsina fa maninona ka ireny tsy raisitsika maninona ireny tsy raisitsika nefa raha samy raisitsika tapatapaka lisy pasteur ataoko zany hoe fotoana zao andao ifamela sy ifanantona andao ifampitantana andao ifanome arak'hevitra sy ara-tsaina de samy mandrosotsika de miara-mandroso fa raha mbola samy hoe tia teny eto tsika de hoe ny anahy ihany tsy mety io tsy haiko nareo raha mahay an'le verbe être indicatif au présent je suis de ny valiny de hoe et tu suis miraha sosa amin'ny ten'Andriamanitra ny avako fa izy rehefa hiratra zay et tu suis avec lui tu là oui j'ai là vazivazy daholo zava so de misy fa misy marina ty olona ina ly ty zary ty sanatiny zany ty ohatrany miaraba tompoko salama tompoko salama tsara ela kita de kitiny fotsiny falinarabasika rehetra natratrany taona vaovao grigoriana moa mazao mazava ho azy indrindra nareo ekipa andrivotra rehetrarehetra
dia ny malagasy rehetra engany mba hitondra fanandinana hitondra fahasoavana oasisa rehetra ty taona vaovao ty zay ihany angamana fa itsika ihany amin'ny manaraka mitondra dia mitondra sakafo ty ohatrany hoe vaky fontra zany fahitako ary reto balo reto ilakosy mba mitery misy izavy zany Allô. miaraba mama Salama aby. Mama. Ny firarian-tsoa moa dia efa vitako fa dia aveiko fotsiny hoe samo tahian'Andriamanitra aby sika malagasy dia ho taona zina ty taona 2024 ty sotra tompoko dia rehefa amin'ny vaovao teo fa ny faritry ny diana dia ampy vary izay no ilaina ny fitsinjaram-pahefana samy miezaka anasoa ny faritra misy azy aby dia mandrosy Madagasikara misaotra tompoko tsara ovapitsika malagasy aby ny soratra ao amin'ny baiboly voalaza ny nomeny bandakama teo Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo dia tohizana ao amin'ny Matio fahafito andininy voalohany manontolo makasitraka tompoko dia ho anareo mpanao politika samia mifamela heloka mifampiresary makasitraka anareo zahay vahoaka rehefa miray iny nareo mifankatia nareo mahasoany vahoaka ny fifampiresahana misaotra tompoko kokoa andrindra namany zanako Olivier misaotra tamin'ny firaria-tsoa anaka koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any velany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana amin'ny Madagasikara sy ny any velany dia trano atsimo sy varatra izay tsy maleky alofana mifankatiava rery olona fa samy tsy misy hoahiana etsika ara samy mama misaotra tompoko misaotra mama tsifikery fotsiny mama tsifikery fotsiny ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo ilay tena ny anafahana ny tanana tsempoka tsempo-tafy atsofokaniko aiza atsofoka iza ny anaty anina talika za tompoko avina mbe teny soraten'Andriamanitra teo iranadasa fady eny tompoko naranabavy Allô. eny tompoko Momba an'le soratra masina zany io tsy atao litany araka le fiteresana satria atao litany be fotsiny fa ka finoana tsy arahana asa ohatra amin'ny maty dia betsaka nefa tsika miresaka soratra masina nefa tsisy manatanteraka mihitsy io zany tonga dia aplikena mihitsy io voasoratra ny baiboly io fa tsy tenenina fotsiny dia ny mpanao politika indray le mpitondra zany tokony tsy elingelely le mpanohatra fa loha izy hitondra eo dia amin'ny fin tsarainy zay le tsaraina foana amin'ny andro farany any amin'ny fifidianana ny tsarana azy fa raha korotanina rezy dia manana motifa zavatra hafa indray dia le mpanohatra zany tokony alalavitra an'le mpitondra zay toeriny rehefa toerinao io mpitondra io dia tsy mikasikasika eo mihitsy ianao zay zany ny afatra misaotra betsaka sy adiso be tena fanehoan-kevitra ao le izy atsaiko fanehoan-kevitra ao fa tsy mety zany ka raha ohatra zany misy zavatra tsy mety na hoe zavatra tsy mandeha tsy fotsiny zany ianao nefa hitanao hoe tsy mandeha amin'ny zelony io fanehoan-kevitra ao le izy atsaina le zay zavatra zao zay dia efa mitovy amin'le izy avy aloha ry mpanohatra io ara zany dia ahoana mahazo manohatra ianao fa misy koa le hoe fanoherana mitondra amin'ny zavatra mety zay le hoe andao hianatra ny ohatra fanoherana mitondra amin'ny zavatra mety za zao tena haka ohatra kelikely miarahaba salama toko arabaina nahatratra ny taona daholo tsika rehetra tsika moa nahatratra manotaona mandeha eny foana fa tsika misy atahona tsy ho tratra fa tsika nitratra ny taona tratra le izy ka fa olo resaka lalàna ohatratra izany resaka fifampizezana
Andeha ohatrany tonga teo tiako asiana hoe ny Dieutora Soleil isaky ny rond-point ireny dia teo izay tena Dieutora Soleil Dieutora Soleil eo amin'ilay rond-point le misy any TGV tsy manaja fifamoivoizana to dia efa éliminer mba resaka izany fa miraharo soa antsika amin'ity taona voaty mba samy ahomby daholo ny zavatra azy tao a dia mba ho tsara ny taona angambany ny taona misy fa tena ratsy ny tanàna amin'izao ny toetrandro efa tsy mety tsony na mandro-bandakama ilay dorotanety misy mafia mihitsy mambadika izy io ohatra misy mandray vola mihitsy ny raha mifahafantarako anazy hoe amin'izay ohatra ny kazana politika ihany izy Sai tsony za tsy te mibetsaka an'izay ihany izy rehefa tena tania izy famandrora mihitsy lany zany isaky ny olona mpandora aloha efa tena potika naiza mihitsy tena potika tena tsisy tsony raha mandalo amin'iny vakina karaka iny efa lasa tanety sisa le akaratra taloha le maizinala be orana be nefa tanety tena mirary soa daholo eny ary tompoko le vaky sisa no mipetraka io zany mandrora mihitsy lany io e atao izany ko za zany tamin'ny 10 taona lasa teto amin'ity fandarana ty tamin'ny 10 taona lasa ny teny hoe poteo a de doroy a fa zay eto ihany fa hoaiza nefa ny andositra hoaiza daholo tsika eto ihany ike zay nge ahoana moa le hira milako mitovy amin'ny eto aminay ihany ahoana moa le hiran'ny Clément hoe manino mamonomono biby valy biby tsy nanina valy de no valy salama tompoko miarabanareo amin'ny RDJ nahatratra indray ty taona vaovao ty a salama tompoko tsika rehetra ny tena misirasira eo anivon'ny reto tambazotra sosialy samihafa reto dia namoaka indray ranty andriamatoa professeur izy maty Jonara Tsimbazafy Jonara Tsimbazafy izy dia zao lazainy tao lazaina fa vaovao mba nivodiatsika dia efa 20 taona ny asana avy tany Maldivi efa mipanina sahady mino angamba fa tsy mandaingo andriamatoa satria ohatra mitazona ndraikitra lehibe eto iraisam-pirenena mihitsy izy io raha tsy diso amin'ny resaka environnement dia ohatra ny gaga ihany tena raha mahafantatra an'izany manina miteny mariny hoe avion efa niasa avion Malaisie 20 taona mampetsika fa tsy tenena hoe vaovao zany nao tenena fa dia misaotra betsaka anareo amin'ny RDJ fatratao ia makasitraka anao nitondra zay efa vaovao eto amintsika le izy fa tsy vaovao tamin'ny asana ny moa zatra sekatreniko teo fa somary nieny tsara le nampitain'le olona moa politika ndafa valiko le politika aveo allo ento salama tompoko iaho ihany mipody mipody anao mama zao a hitanareo ny atao hoe politika dia misy ny mpitondra dia misy ny mpanohitra le mpanohitra zany a tsy hoe mpanohitra be fahatany a fa manitsany izay ohatrany hoe misy mibiloka ery amin'ny gouvernement zay ny ataon'ny mpanohitra zay ka raha vao tsisy mpanohitra ny politika dia manao nahoana moa dany kibo ny fiteny ohatraohatran'izay ka mila alahatra tsara alamina tsara ny fitondrana eto Madagasikara satria tsika malagasy no patron'ireo mpitondra abiaby ireo noho izany atao izay mahasoa ny malagasy tompoko fa eo foana nareo mandrakizay tsy olana rehefa eo foana nareo mandrakizay rehefa milamina nay malagasy ny vidim-piainana ny sosialim-bahoaka sy ny rehetrarehetra dia milamina fa alamino re zay mba hiangaviny alamino re fa samy malagasy tsika hoako manana ny voalazany Erika Foe teo zava-mariny reny fa tena samy tsy misy OI atsika zay le izy manodidina sika ranomasina aby
ia moa dia somay milomano fa tonga dia midoboka ilay ohatra ilay efa ny anaty ranomasina zay fa dia efa makasitraka e marina le zany koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra na iza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsakanava dia andao rehefa akaty andao fa nototsy ho lava eo misaotra to raha mifankaty isika jerona lanitra zao fiainan'izao iatreo ihany mandovola raha mbola toy izy any mandodotera mihitsy mandalo mita doza tsisy efa teo ihany ie hoatsika le tatale mpandorondoroana iny zany a efa avertissement ho atika io dia mba vekely tavela mba kolokolosi karakarao fa raha tena mpanao politika eto ny atsika ny endomboanjony reo rehefa may lasa nandava izy fa tsika nga afaka hialy eto ibadoda iny teneny zoka mba sy fieritreretana amizay efa andoroantsika tatsahala io fa efa tena andohalika ny ranombary fa dia efa teny ho atsipy ho any manam-panazy e dia samy mieritreritra daholo tsika ho an'le mpandorondoro ala io dia ho an'le monsieur le maire commune Amboanana andao tsika ifampiresaka dia ahoana fomba hamerenana an'le famboleka azy dia mba ho arahana masy dia voavoly fa tsy apetraka fotsiny eny dia angotony mpiandro ao dia eoka ny tsy natao ihany le izy fa dia misaotandrindra fa le orana tsy milatsaka tsisy idiran'ny ambotra manjaka tsony tsisy tokony midiny fotony mpandaka Ninajata ve nambotra manjaka ve za kosa aloha sura fa tsy amin'ny tsongo kosa salahy na mijery rehefa manao izy aplatsaka azy lerona rehefa miketrika ako tena mienza na amin'ny enina ho amin'ny enina mbola misy masoandro be fanafana be tsenao zany tapika izy tapika avao tapitra mbola misy ka la misy mba izytsika ny manaraka inona natao sport de grimpe sport de grimpe miakatra le mitsambikimbikina miakatra reny le miankianka rindrindra miakatra mihitsika grimpe grimpe miakatra efa hoe miakatra tendrombohatra reny fa tsy rindrina fotoana zany zay no gorakora ny atao hoe Madagasikara tiako tenena am'le izy dia hoe tsy haiko aloha fa fijeriko manokana ty nanomboka 2009 no nanomboka gorakora ny zavatra rehetra atao Madagasikara nahoana mika fa nanomboka tamin'izay ve ny resaka disiplinina nisy nanaja ary ny gasy ve azaka disiplinina dia ny fanontaniana manaraka ihany koa hoe move ny malagasy rehetra raha tenenina dia azaka ho tenenina raha fosaina dia azaka ho fosaina mambava ombana po mieritreritra sotra indrindra tsy aleo arahana solution kely raha hoe tiako izay anao zay aloha marina le izy marina aloha zay marina le izy hoe zay mazaka ho fosaina mazaka tenenina fa zao tenenina fotsiny ara betsaka tsy mazaka be tsy mazaka za moa zany rehefa tateny volavolain'ny asa mandraraha teny ohatrany tsy niasa saina biby efa zatr'olona am'izany fosafosa zany fa ny anahy misy fotsiny misy teboka raisiko ao anatin'ireo ireo amin'ireny zavatra efa niteneny reny fotsiny misy teboka raisiko ao anatin'izay ty kay zao marina nity olo ty ty indray tonga ditany lahy mihitsy Larissa conjugué ao zany verbe de ramzier zany misy azy zany any mba tsy haiko de ramzier indray zany zao taloha mantsy efa de ramzier defa mialafa fianana de efa de ramzier indray izy ramzier ao 20 kilô any zany
zaza mafamelakaiky am'izany raha fa le zerika polokoloko zay nge zany marodrefona onjapeo mpandeka raha tsy teny le marodre ena teboka le marodre to drefona radio mpandeka ao amin'ny lantsy hoe larisa ny lanja tao amin'ny pharmacie fa mbola niotra le marodre te lanja mihitsy mbola ody zany to Madagasikara 99 pasy tsy te lanja mihitsy mbola aty tena ty tsy raikitra tsy tiany mandaingo sady laza ma meritra mba lera aloha zany mba falifaly fa mbola tsy mihoatra radio Madagasikara tia koa le fandraisana fepetra zavatra ohatran'izany zany mba atao ve fandraisana fepetra teny gouverneur-ny safa tiana hoe ndao zalahy mba jerena zay tsy afatikarana anareto vahoaka zay to am'izao maintsoatro zao mahafinaritra anahy iny zavatra iny ary matony safidiko tao anatina élément maro avy any faritra ny resahana an'izy iny de zay te izay fandraisana ndraikitra zay zany mba ilay mba sofianatra hoe ndao jerena momba an'izay rehetrarehetra zay le ho ataotsika tena zay le anahy ngambaka tsisy tenenina tsony anahy tsisy tena mariny iny zany tsisy tenenina tsony ako tsy neta latsaka mihitsy no ny vidina tody ay ny tongolo ny hidina 500 sy 1000 ny kiloan'ny tongolo ny ena mifofanaka tsy mandasa dranomaso tsy le ty ary ny kapoka ny voanjobory sy ny petit pois ny kapoka voanjobory mbola misy mivarotra arivo efa valina 700 sy arivo ny kilo ny aminay le tatsara eny de zany de ny tsaramaso maintso tsy haiko fotsiny le kapoka hoe nahena ve zany koa mbola tantara hafa koa ty kapokapo mahana-potoana reka tena io le kapoka normal fa io taloha tena vitany salamo transformé an'io kapoka io taloha de misy indray le mpividy fetsy be double fody fa raha am'izao zany zao raha am'izao zany hoe anao loka hoe farak'izay mora faran'izay mora ka moa fitena inona zany no tena hoe loka faran'izay mora mety ho azo atao sy bozaka le arabola ve zay teneny mandry zay sa ara-pikarakarana bozaka lesina tsikafokafona arabola ve tena mora tena lizy tena hoe tsy fanao loka raha ny tena marina fa nao ny zava-misy de atao loka fa ny aingana indrindra sy ny arabola mora indrindra am'izao fotoana rambomanga raha ohatra ianao rony de angivy rony angivy efa sakafo lehibe efa lafo zany voniny kely ny sakay koa sakay faneny de karary vavony iny koa loka piditra be lozany ala zany la kosa alika dile sy na le mpamosavy reny manao zany fa manao mpamosavy le azo sary reny manao zany daholo fa manizy manao zany avaizinareo teono sisy raha zao olona nasindrana zaly tyo zahoany ty latsaka zaza lefa le sorisorereka sendra mijerijery zany de mijerijery vaovao anaty tambajotra de mahita ndraty zao talina le film taloha be le manao an'le fikany ona moa le filazany iny le manao tardositra de feriananiny reo de tatako teo lafa ny vonomiko zay hoe vo hita ve bonane mihitsy mahita an'iny a de ohatra me foana le efa midina an'le fidinany trano le ry le vo manao an'le ataoko nahita teo laratatako teo iny hoe tazomy efa matika de mampatsiahaexpérience zany efa nataony vazaha maka alika ngeda be zareo de maka alika kely de rehefa tazomin'ny tompony le alika kely fa rehefa vototra am'izay aiza ry le nitazona anaty eo leo zany loha anoroka iny de za sisa no miteny de rehefa fe tsisy miteny tsony de efa mihina de nisy mifanoroka taty de nangina be daholo ao anatin'ny za rehetra zany fa de tsy hita moa fa de tonotony zao zalahy fa de fampiarabatratry ny taona
fa maninona mitomany aza manambola neky le tsodranona taony anaty ho tena mandaitra andona foko mihitsy tsodranona tongolo ina tsodranona tongolo le manatra dranomaso nasakay poavra fa tena kakabe a hoe nidina le tongolo zany zao fantatro hoe zavatra nidina indrindra tena be deabe zavatra hoe atony tongolo ilaina be io mantsy izy ty tofofo tongolo zay zao misy le faritra maro sarinao folo hoe maninona indray zany tongaliny erika zany elao ro darkalisytroko zany za milaza zavatra mana hoe be deabe zavatra azo afany tongolo mananoko zao raha impozy raha teo sy za fotoanenina impozy tonga de enony zany enony zany laisany les ny zavatra olazay na veny tsy misy fa ohatra ny alatsany eny lisy sy efa rerereraky ny fiarabanatratry ny taona fotsiny be deabe ny fiarabanatratry ny taona zay karakarain'ny olona fa mandeha amin'iny lalana iny ianao zany ohatra ianao zany avany rivomamy ianao zany andeha ody aty fa tsisika mandeha dodododododo zay andalo ovanao rehetrarehetra miarabanatratry ny taona daholo ny fianakaviana iny zany mba fomba anakiray mahafinaritra olona noroako za tsy manoroka za tsy manoroka mihitsy efa hatramin'ny zana tongavako teto am'izay tena ohatrany hoe mahazo nena hoa tompoko kalainao ataoko fa za tsy manoroka fa tsy mety amin'ny fahasalamana le izy fa tsy hoe fiavina vonana ka zay le i moa zany le misy an'le manontany foana hoe firy moa zany tokony fanoroana anakoroa sa fa le izy nge tsy mbola zay ihany koa fa mbola misy an'le anankiray koa hoe mbola misy an'le anankiray koa hoe dona samy fampiaraba fandray tanany taoriana an'le covid sany ny fifampiarabany iny inona ary zany ka zay oa le izy rehefa le taoriana an'le covid zany de hoe nisy an'iny hoe aloha tsy mifandray tanana fa aloha manao dona kely de tatioariana le izy a lasa manahirana be de rehefa tonga ianao zany de miara-baolina de tiany ana de tia de safidinao reo zay mety aminao rehefa tsisy mety aminao re de iny miraba tompoko mahitsy za mihitsy zay vo tonga ka tiany tanako a raha raisanao tiany ray adony fa rehefa tsysanao re de atambatra ny andray a ty adomy a na ty de eto ndray zany zay ndray miaraba tompoko hitanareo avany atranonareo zany le zafady a de ny samy lehilahy ndray le matetika le manao kodetety kely fa rehefa mifanena amin'ny bandy akama zay adela atao mafy be nikolo ty tonton de lasa ty amin'ny olona marary ny olona de nyle tonton zay ataony mafy be de za le ty belongy le sy nenarako tonton karaha le la marary eo dakendreko ataon'le mafy be ty misy endrasako foana teny azy tena fananina atao mafy be za moa tena za moa za moa fa mifonatra ny voalohany za tsy manoroka tompoko zato le akaiky indrindrana ihany no meko mibizoa fa ny akoatran'izay a tsy ny alako tsiny zany tsy nanoroka tsony afa calin de ahoana nefa le sipakiray teto tonga tety taizandray zany e le tamin'ny herinandro reny azanao lalisava sao dia tsy tafiditra ao ambony ambotsona raha riva efa misy morego miaraka bomba lacrymogène efa misy morego miatso eo andranomena de efa voasaka eo andranomena de efa hoe contrôle mola tsy mandray avisy akory ana de efa misy miteny aza mandeha amitsy bomba lacrymogène miandry anao aza makarelona fa tsy milamba tsony efa namala fotsiny zany eto aloha tena eto any atao any po maty anisany ohatranagamara eto misy mandrainao tena ay moa nisy an'izany inona koa ny am'izany eo fa so ihany ny anay moa zany fa rnay vadinay fa biby efa zatr'olona tsisy raha iny an'izany mihitsy marina mafy
vehivavy anankiray zay tsisy fandraisany amiko mihitsy nitenenany ahy isaky ny ray minitra tena sery tena sy le olona raha tsy fatako akory tena ka zay foana moa le lizy any am'le tsy mivoto manaitena taloha zany fa tena tena tsisy fa izay nge tena olona tsisy fandraisana amiko mihitsy iza ny anarany asa tenako amilany anarany efa lizy mana nge misy tranga tezany lasa za mitonina zany raha matolo ohatra ataka izy azafanina zakenina lalisafa hoaniny daholy any amin'ny farany misy mamoaka na zany raha vao le ohatran'izany dia eonao raha foana no atsaika n'le mila laharana dia izao ny ay lehibe raka mpanao an'io fa tsy onao raka le hoe izao ny numéroako 032 85 404 basy na 205 turbo iny any ay 034 20 205 turbo fa danger lehibe io miresaka ho zany le bandy resy le golf GT ny tonton-anay golf GTI type 4 de tsy mavoa le 205 GTI zany raha amresaka ohatr'zany de nay la zany zao ino ny tonton la nay le tidana tonga de 205 turbo golf ny tomobile